faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Hanao témoignage satria zavatra niainako any tany am-piasana. Rehefa nanao soin ana patient anankiroa, soin ana patient nataoko dia nanao soin ana patient anankiray aloha za. Dia rehefa niditra tao anatin'ny chambre anazy dia nitaraina izy. Marary aho izy sady leo satria tsisy efeny le fanafody, tsisy efeny le patch satria misy patch zany atao amin'le olona io zany. Dia za zany teny taminazy ataoko aloha les soins dia avy eo za discuter aminao dia iaho izy. Dia nataoko les soins dia rehefa vita les soins dia lasa aloha zany mivoaka kely désinfecteko zany ny tanako rehetrarehetra. Dia zay za vao niditra amin'izay dia fermeko les chambres dia nidiscuter taminazy za hoe acceptenao ve ho azy za fa hanao prière aminao zany. Dia niteny zany izy hoe oui accepteko sady zany izy croyante. Dia ozoko taminazy hoe mijerevo mijerevana amin'ny face à face anao dia mipetrahanao dia mijerevana face à face dia nalaiko zany ny tanako dia napetrako teo amin'ny tanako anankiroa zany napetrako teo amin'ny épauleny. Dia akipio ho any masonao fa hivavaka ho anao aza. Dia nakipy ny masony dia nivavaka anazy naharitraritra kely. Heureusement tsisy nandalondalo na ny infirmière et tout ça. Dia nivavaka anazy dia rehefa vita le fivavahako dia niteny taminazy za hoe ahoana fomba fahitanao le ina zany zavatra remarquenao. Dia nisokafy ny masony dia niteny izy hoe je me sens bien et hitanao izy hoe niova visageny. Merci izy tena misaotra betsaka fa ohatrany hoe tsy hitany zany zavatra teneny aminahy. J'ai bien compris hoe hitany hoe soulage zany izy dia misaotra betsaka dia faly be dia hitako niova mihitsy. Tsy haiko hoe ahoana expliqueko aminareo hoe hitako hoe misy zavatra niova amin'le tsotra n'le visage nidirako teo le visage rehefa vita le prière. Dia avy teo zany dia nazaza ohatrany tena tsoloko aminareo hoe ahoana expliqueko anazy aminareo hoe ohatrany gaga koa za e. Dia niteny za hoe merci Seigneur Jésus parce que tena hitako hoe velona marina ianao a Jesosy. Tena velona mihitsy tena misaotra ho a. Dia avy eo moa za re miteny za taminazy hoe bon on se voit tout à l'heure. Dia après za niteny izy hoe iaho izy. Dia lasa ndray nandeha mivoaka dia niditra tamin'ny chambre hafa ndray nanao soin. Nifanena koa za tamina ramatoa zay tena vao niditra tanatin'ny chambre anazy dia hafahafa be mihitsy tarehany. Dia niteny za fa anao ve ho ina hoa raha mahazo anao ohatrany hitako hafahafa be anao ohatrany manana visage triste zany. Dia niteny zany izy taminao hoe oui tena leo aho izy ohatrany leo fiainana izy leo. Dia niteny taminazy hoe ataoko aloha soin anao dia avy eo za discuter aminao iziko taminazy dia iaho izy. Dia satria izy autonome. Dia oziny taminahy hoe za io aloha izy j'ai pas envie de faire quoi que ce soit izy tena tsy te hanao nininona mihitsy aho izy. J'ai obligé de faire tout. Dia rehefa vita les soins dia nasaiko miatrika na face à face izy. Dia napetrako taminazy amin'izay tanako hoe akipio masonao fa hivavaka ho anao aza. Dia nakipy ny masony dia nivavaka dia nataoko teny français le izy. Dia eny daholo le zavatra teneniko. Dia rehefa vita zany le vavaka dia nisokafany amin'izay le masony dia meme izy. Dia norohany afaka manoroko anao ve za eno a. Dia norohany aho tena oziny merci beaucoup. Dia hitanao mihitsy le visage fa transformé mihitsy. Dia gaga koa za dia tena avy eo za zany teny hoe Jesosy tena je t'exalte. Tena tsy takatry ny saiko mihitsy le puissance anao fa tena hitako hoe nisy transfert mihitsy zany ny fanahinao masina nisy transfert mihitsy zany.
dia nivoaka zavy takeo dia rehefa nivoaka iny zany zaho tena tsoloko aminareo fa tsisy olona mihitsy tamin'le couloir dia teo takaikin'le chariot io zany nivavaka tena hitako hoe tena ozako hoe Jesosy je t'exalte vraiment au fond parce que tsy takatry ny saiko mihitsy hoe le zavatra nataonao dia tena vraiment tena ohatrany hoe mampahery anareo rehetra fa tena voalohany indrindra aloha dia merci Seigneur Jésus c'est une prioritaire. Deuxièmement, merci les serviteurs de Dieu parce que zareo le mamana zany manome enseignant au antique. Et vraiment, merci aussi l'école pour les missions HVKL. Et c'est ça le partage de ce truc.